Hiavaka kokoa ny hetsika la Grande Braderie de Madagascar amin'ity farany herinandro ity sy araka ny nambarany Madavision mpikarakara ny hetsika. Omena vahana kokoa mantsy ireo tanora amin'ny alalan'ireo fanentanana maro samihafa. Ny Madavision tokoa dia tsy mitsahatra ny mitady fanavozana trany mba hanomezana fahafapo ireo mpitsidika ny hetsika etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina etsy Mahamasina. Ho an'izay tetsy amin'ny Grande Braderie angambany dia afaka anatsikaritrytsika fa maro ny trano efa maro koa ny karazana entana izay nentin'ireo mpandray anjara na mpivarotra tetsy amin'ny nandritran'izay 3 andro izay. Amin'ity week-end ity zany dia misy ny tirage na scooter moto izay ataon'ny Piaggio partenaire ny Grande Braderie. Misy koa ny lot maro izay hozaraina amin'ny alalan'ireo fanentanana natao indrindra ho an'ny tanora. Raha ny fijery amin'ny ankapobeny aloha tety amin'ny Grande Braderie de Madagascar dia tsara ny kalitaon'ny entana. Mora dia mora tokoa ny entana amidy eny amin'ny la Grande Braderie de Madagascar ary tsara tsy ambaka ny eny amin'ny toeram-pivarotana hafa ny kalitaony araka ny nambarany mpandray anjara reto tafaresaka taminay. Tena mirary be misy vidina kiraro atao aminay sady mora be. Misy cuir misy tansimiva zao atao aminay 300 000 fotsiny. Anamarika ny farany herinandro ihany koa ny liquidation na ny fivarotana entana tena variboba eny amin'ny la Grande Braderie de Madagascar eny Mahamasina.